sarana mo ny tompandriamanitra fa noho ny famindram-po lehibe dia velona soamatsara isika marika ankehitriny ary mbola afaka manatateraka zao fotoam-pivavahana izao ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Koa dia arabaina ianareo izay efa tonga ato, arabaina ihany koa ianareo izay any tokantrano ka manaraka zao fotoam-pivavahana androany izao. Andao hivavaka avy hatranintsika ka metraka ny fotoana rehetra mba ho tain'Andriamanitra. Raha mety aminao dia apetrao eo fonao tananao fa hivavakantsika. Andriamanitra rainay eo, ianao no lay izy hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra ny amin'ity fotoam-pivavahana androany ity izay hitondranao anay eto. Misaotra ny amin'ireo asa lehibe sady magaga izay ho asianao amin'ny isam-batan'olona amin'ity androandroany ity. Ny marary rehetra dia ho sitrana tokoa androany. Ny manana olana anehoanao ny voninahitrao ka ho afaka izany olana izany. Ny tsiraray avy dia mendrika no tahinao ka hisokotra ny lalam-pahasoavana, ny lalam-pitaina lehibe ho an'ny olona tsiraray. Tompandriamanitra ho arak'izany tokoa no tanteranao ho anatin'ity fotoam-pivavahana ity. Dia raha nihaja ary ny voninahitra anie ho anao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo. Amen. Ndao mbola hiteka mafan'Andriamanitra isika. Everiko fa raha mbola misy afaka mirevitrevitra amin'izany ny teka dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy izany ve? Alleloia! Andaontsika anao hira ho mpitsanganana. Hira anankitelo metsika mideran'ny Tompo, mame voninahitry ny Tompo. Misy andretim-panentana reto moa zany dia tena mandehana arak'izay fanentanana nataony ianao. Zany hoe ny zavatra ataontsika eto dia ataontsika amin'ny fo manontolo. Tsika zany tsy hoe toy ny olona mijery fety raha tonga eto, mijery andretim-pitarika reto, raha manentana antsika mba hideran'Andriamanitra, fa tsika mihitsy no mpandrainjara miaraka amin'reto ndreto hideran'Andriamanitra. Fa rehefa manao an'izany amin'ny fonao ianao dia hidina eto Andriamanitra, aneo ny maha-Andriamanitra azy eo fiainantsika rehetra. Hitsangana ary tsika retsika mpitiavan-tanana reto mpitarika fiderana reto. Alleluia! Alleluia! Ye, mbola ampifaliana lehibe ihany miarabanay anareo tsiraray avy eto Jesosy androany. Eto Jesosy androany. Mijery ny finoanao anatin'ny fonao izy. Mijery ny finoanao anatin'ny fonao izy efa pare izy androany. Efa pare izy androany amea le zavatra irin'ny fonao. Izy le maty mitsangana nandresy ny fasana sy ny fahafatesana. Jesosy Kristy zany tompo finoantsika. Sa tsy zany ve? Izy zany tompo finoantsika. Izy zany tompo finoantsika. Ka satria izy ny tompo finoantsika dia zao mpandresy mitovy aminy ihany koa tsika. Andaontsika hiderana azy hiderana an'i Jesosy tsika androany mino azy tsika. Efa voasasa tao Kalvariny ny ota rehetra sy ny faratsiana tonga olom-baovao tsika no Jesosy Kristy tompo. Andaontsika hidera azy fa mendrika ho azy ny fiderana. Nana
Tsy nisy afa-baraka zany fa zay rehetra nino an Jesosy ka nanantona azy tena nihita ny voninahiny, tena nahita ny voninahiny. Jesosy Kristy izy ny tompo finoantsika, ka raha izy ny jerentsika andro aman'alina, tsy ho ravo zany ianao, tsy hiketraka zany ianao. Na ny vavahady ny fiainantsika za dia tsy maharesy an Jesosy, ka satria izy ho finoantsika dia izao, tsisy dia voly aresy ianao zany, tsisy fahavalo aresy ianao zany. Andao mbola baratsika aminazy ny finoantsika, amin'ny Jesosy ny finoantsika, ka andehitsika hiazakazaka tsika fa tsy meraka. Halleluja.
Antananao no ametrahako ny fiainako, antananao no ametrahako ny hoaviko sy izay rehetra momba ahy. Jesosy io, ianao ny tompony finoako e. Jesosy dia personne izy, miaino anao izy ary mamaly anao izy. Izy dia mahery, izy dia magaga. Izay rehetra manantona anazy amin'ny finoana dia tsy mba ho laviny izany. Hitany fonao, hitany ao anatinao. Ambarao azy fahantanany no ametrahanao ny fiainanao iray manontolo. Amen. Antananao no apetrako indray ny momba rehetra ny fiainako. Mitsaka
azy mombanao ambarao fa izy ny voalohany amin'ny fiainanao ray manontolo. toy izy ny vavaka zay ataontsika ho fanamafisantsika fa ho an'Andriamanitra tokoa isika indrindra fa hiasa ho azy anoy ny asa zay efa natomboko Jesosy, anao ny asa zay efa nataon'i Jesosy. Mivavaha araka izany fanentanana atao antsika rehetra izany, ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy ilay vavaka, ataovy amin'ny fonao manontolo ilay izy. Sotranao Andriamanitra, makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa tsara ny fiainanay ianao, tena tsara ny fiainanay ianao. Halleluia, halleluia, amen. Makatoerana tompoko. Misy fanentanana ray lehibe ity anentanako antsika. Fanentanana natao antsika mpino, natao antsika olon'Andriamanitra rehetra. Zao no teny nataon'i Jesosy, zay mino ahy ny asa ataoko no ataony ihany koa. Ary anao asa lehibe noho izany aza izy, satria zaho mankany amin'ny ray. Zany hoe na iza olona ka efa nino an Jesosy, efa nandray an Jesosy, efa manana an Jesosy. Amafisiko foana le teny efa nataoko hatramin'izay, na dia olona mbola voasambany azy anao androany no nanapa-kevitra ny ino an Jesosy, ny nandray an Jesosy, ny nanotena ho an Jesosy dia zao foana ny tena ataon'ny Tompo, ataovy ny asako. Mandehana dia ataovy ny asako. Fa izany no namelako anao ho velonaina eto ambony dia tany ity. Mandehana mijoro vavolombelona, mitantara n'izay zavatra efa nataon'Andriamanitra taminao. Mandehana mitoro teny mihitsy raha ohatra ka azonao tanterahana zany. Mandehana vavako ny marary, mandehana mampafantatra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra natao hiainana kristianina. Asa miandra antsika rehetrarehetra zany, mialohan'ny efian'i Jesosy eny amin'ny rao ny lanitra. Fa raha manao izany asa antsika dia sako miteny aminareo fa lay voalaza ny Jaona 7:20, andininy 12 sy 13 dia ho tanteran'Andriamanitra aminareo arabaky teny. Inona ny voalaza? Ny andininy 12 moa efa nambarako taminareo teo, fa ny toan'ilay teny andininy 13 dia hoe na inona no angatanareo amin'ny anarako, na inona aoriana ny fandehanantsika anao ny asan'ny Tompo, na inona angatanareo amin'ny anarako dia ho ataoko izany. Tena mampahery be mieritreritra an'izany. Zany hoe valsoa men'Andriamanitra ho an'ny olona izay manolotra ny fiainana ho an'Andriamanitra, indrindra hoe mba hiasa ho an'Andriamanitra, dia ny nangatanao tao anatin'izay taona maro zay ka tsy azonao, dia voasoratra io tsy mandainga Andriamanitra fa ho ataony aminao, ho ataony aminao. Ka ho anareo zany zay tsy nentina azy valim-bavaka araka ny eritreretanao azy, dia dinio ny fiainanao. So dia miandry anao anao ny asa ny aran'ny Tompo mba ahafahan'Andriamanitra mamaly fitianao. Zay zany le fampahirizana omeko anareo, ka dia aza mangina intsony manomboka androany na vaovao azy anao, badabady anao miteny fa mandeha ihana ataovy ny asan'Andriamanitra. Tantarao amin'ny olona izay fa hitanao sy izay tsapanao, dia anjaran'Andriamanitra ny mamanga nin'olona iny ho avy hiditra ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Mazava aminareo ve izay fanentanana izay? Fisaorantsika an'Andriamanitra azy dia andao hiteka ho an'ny Tompo isika. Alleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hiroso hitondra ny fanatitra anome ho an'Andriamanitra. Zay tena vokatra fonao dia tanterao hoe mila manao zavatra ho an'Andriamanitra ampifaliana isika.
devoly a mpanatsatso ny teny haiko tsara mihitsy fa mpanatsatso ny teny efa namely ahy izy de hoy aho hoe za mo sany notafihana tak'izany nefa mpitoroteny mpanambarana ny tenin'Andriamanitra mpanambarana sitrapon'Andriamanitra tsy mainka ave mipino zay tandremako miezaka izy mamelona ny saintsika anatsatso ny tenin'Andriamanitra hoe tsy marina hoe ho fitahina ho anao ny fanomezana tsy mitombona hoe raha manome anao dia anome anao mihoatra no izay nomenao Andriamanitra tsy tena azo ankinana hoy izy hoe andeha mpafolo-karena anao dia sokatra varavarany lanitra ianao koa mbola tena sahirana arabola sahirana ara-pianana vao teo ranao nitaraina mafy tamin'Andriamanitra hoe meo ao Andriamanitra peo ao Andriamanitra fa raha tsy kakaterena ka inona ndray mbola ahafanao manome zany zao aza manaiky fa ao anatin'izao ianao tsy matsapa hoe sahirana zao manaova défi hoe tsy maintsy manome aho tsy maintsy manome aho matokony voasoratra matokony teny aho fa Andriamanitra ke mitady olona tak'izany e zao fanompoana an'Andriamanitra zao nge ka ilaina finoana sy fahasahina be e ka dia mangataka anareo a hitsangana zay hitondra ny mpafolo-karena manosy aty alohany ety dia rehefa aveo a tatazana eny atoerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra hiterana tompontsika ho ipepetrana ihany a dia mandrosotsika tompoko Sambatra faulumino Sambatra favuavunzi Sambatra sajianino Anduvani lalicha Sambatra sajianino Anduvani lalicha Sambatra faulumino Sambatra favuavunzi Sambatra faulumino Sambatra favuavunzi Sambatra sajianino Anduvani lalicha Sambatra sajianino Anduvani lalicha Anduvani lalicha Anduvani lalicha Sambatra faulumino Sambatra favuavunzi Sambatra faulumino Sambatra favuavunzi Sambatra sajianino Anduvani lalicha Sambatra sajianino Anduvani lalicha Sao Anduvani lalicha Sao Anduvani lalicha Sao Anduvani Sao Yara kami tumbo Anduvani lalicha Yara kami tumbo
fifaliana Sao Vengo pizzichiana Miaraka mitombo Anduvani lanica Miaraka mitombo Anduvani lanica Fanontaniana petrako amintsika rehetra na ho anareo tonga eto na ho anareo manaraka zao fotoam-pivavahana zao any tokantrano any a mino ve anareo fa miaraka amintsika ho anatin'izao fotoam-pivavahana zao ny tompo mino ve anareo fa naiza naiza no iangonany roa olona roa na ny olona telo amin'ny anarany teo voany izy raha mino anareo dia ianareo izay mino ahitan'Andriamanitra miasa ao anatin'ny toroteny na ao anatin'ny afatra eto am-panompon'Andriamanitra dia izy famanginy ny herin'Andriamanitra hitondra fifoazana ara-panahy tena hoeninao mihitsy hoe ny fo ny fanahinao tena hoeninao mihitsy hoe ny fo tahaka misy fotoana tena tsapako mihitsy za zao ohatra hoe ho anatin'izao fampokan'Andriamanitra zao eniko mahery aho tena mahery dia ao anatin'ny fotoana hoe mahery io a ka maheno tenin'Andriamanitra dia mbola mahery no izay fahirezako mitsapako ao anatiko ao zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany a tena mitondra fifoazana tena mitondra famangina mba tokanao miamahery ka matoa ianao tonga eto androany afaka manarika ty fotoam-pivavahana ity dia tena sitrapon'Andriamanitra ny atokanao lehilahy vehivavy fiangonana mahery amen ka eto Jesosy ary aneo ny voninany aminao izy zao ary a andeontsika aneo etaeta amin'ny alalan'ny fiderana tena mba asa anditsika zay no angatantsika amin'reto naman'reto hiterany tompo amin'ny alalan'ny fietsika tena maneo etaeta mirehitra ho an'Andriamanitra aorinan'izay a dia ho raisika mpanompon'Andriamanitra pasteur Andriamidona Andry ny fo Jean Aimé izy no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity androany ity madoka isika fa amin'ny alalana hiasa ny famezam-pahasoavana hisy herin'Andriamanitra hietefany aminao hitondra fifoazana hoy aho dia ny marary aminareo sitrana ny manana olana vonjena ary ny fiangonana rehetra hisokatra ny lalim-pitaina ho azy hitsaka anaritsika rehetra alefa repitarika fiderana ndao tsika hideran'i Jesosy a ndao tsika hilaza fa izy ny mendrika hiderainy sady samy ve Mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongony milanitra andrianana Mipetraka ambony ny seza fiandrianana ny tany fitoeran-tongony milanitra andrianana I'm
dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao atoandro izao. Samy maka ny toerantsika rehetra tompoko. Miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandarana any tokantrano rehetra any. Ny teninay mpanompon'Andriamanitra izay iombonanay dia ny hoe amin'ny fotoana rehetra izay hanompoana an'Andriamanitra tahaka izao dia mizara ny fahasoavany hatrany Andriamanitra. Ary faharoa dia ny hoe ny olona rehetra izay nanokana ny fotoanany ary nafohy ny fotoanany ho an'Andriamanitra dia tsy mba ho avelan'Andriamanitra hiala maina izany. Fa efa miteny izy fa Andriamanitra dia mpamaly soa ho an'izay mazoto mitady azy. Ka ho antsika rehetra zany, izany soa manin'Andriamanitra androany izany. Mino aho fa ianao izay mahita amin'izao fotoana izao, mandre amin'izao fotoana izao, ny marary rehetra teo sitrana, ny manana olana andray vahaolana, ny kifikivy ahery, satria Andriamanitra mahery no miaraka amintsika eto amin'ity toerana itya izany. Ka dia ivavaka isika andray ny sakafom-panahintsika amin'izao anio izao, izay heveko fa tena ahasoantsika ary mino fa ahafahan'Andriamanitra ihany koa nefa miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy izany. Iara ivavaka isika tompoko. Ry Jehovandriamanitra rainay io misaotra anao zay mankasitraka satria tsapanay fa Andriamanitra velona ianao. Ankehitriny dia manome fotoana ho anay ianao, mbola ahafahanay mandre ny afatra avy aminao, izay inonay fa hanamarinanao ny teninao manao hoe fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Inona fa ho marina amin'ity anio ity izany teny izany, ka dia andray hery ny fanahinay ary ho sitrana ny nofinay tsiraray avy. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maro ny olona izay heverina hoe nikasa ary nanana programa mba ho tratra n'ity androandroany ity. Fa maro amin'izy ireny no azo lazaina hoe lasa no dimandry. Eny amin'izao ora sy segondra iainantsika izao azy, eny amin'ny hopitaly eny dia ahitana andrenesana. Amin'izao segondra izao misy olona mialaina, misy olona azo lazaina mihitsy hoe andao an'ity tany ity. Fa zao zatra anankiray mahafinaritra hoe misaotra ny Tompo mbola nomeny tombonandro. Tsy tsara no ireny olona ireny, ianao ihany koa tsy tsara no ireny olona ireny, kanefa dia zao nomeny ianao zany tombonandro zany. Rano ray tehaka mafy ho an'Andriamanitra isika no izany fahasoavana lehibe ataon'Andriamanitra izany. Halleluia. Androany dia iresaka mikasika ny amin'i Jesosy isika. Amen. Ny bokin'ny Kolosianina toko 4 no horaisintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Etsika anombohana ny afatra izay heveriko fa hiteraka fahasoavana be ho an'ny fiainantsika tsiraray avy. Kolosianina toko 4 ny 7:10. Izao no voasoratra eo manao hoe fa na inona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany. Na inona ataonareo na miteny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany. Eto dia mamaritra ary mametraka ny mahazava-dehibe ny anaran'i Jesosy. Ary androany dia iresaka manokantsika ny hery hoentin'izany anaran'i Jesosy zany. Ampahafantarina antsika zany fa misy hery miafina
ao amin'io anaran' Jesosy io. Misy hery miafina, ary tsy hoe hery miafina fa hery afaka miasa ao amin'io anaran' Jesosy io. Ka androany izany hery hoentin'ny anaran' Jesosy izany, izany no anovany tantaranao, izany no anovany fiainanao. Haleloia! Ambarako foana ary averimberitro amin'ny olona maro zay mifanerasera amiko ny hoe indrindra fa ho an'ireo kristianina dia teneniko foana manao hoe tsara ny miasa, tsara mitady vola, tokony ho ataonao zany, fa ny mampiakatra ny fiainanao tsy miakina ny fidiram-bolanao, fa miakina amin'ny fampiakaran'Andriamanitra ny fiainanao. Zany hoe Andriamanitra irery ihany no afaka manova ny tantaran'ny olona tsirairay avy. Na ohatrina vola mito amin'ny olona, dia betsaka ny olona mandray vola be fa tsy miova ny fiainany. Ohatra mbola vao mainka mahatsapa mijaly azy izy, satria tsy miakina amin'ny vola, tsy miakina amin'ny arena, tsy miakina amin'ny fahaizana, tsy miakina amin'ny fahalalana, fa miakina be dia be mihitsy ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Misy hery ny anaran'i Jesosy, ary tena zava-dehibe mihitsy zany. Ary no hery ny anaran'i Jesosy androany io, zay hotoriana sy ambara amintsika, dia misy zavatra be dehibe iova ao amin'ny fiainanao, ao amin'ny tokantranonao, ao amin'ny fahasalamanao, ao amin'ny fivelomanao, amin'izay rehetra ataonao, indrindra fa ho amin'ny fiainam-panahanao dia isy fiantraikany goavana izao afatr'Andriamanitra izao. Satria ny tenin'Andriamanitra milaza fa aina ho an'izay mahazo azy io tenin'Andriamanitra io. Miteraka aina zany. Inona ny atao hoe aina? Ny atao hoe aina dia fahavelomana. Zany hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia misy herin'ny fahavelomana. Ka zay matimaty rehetra ao anatin'ny fandrenesana tenin'Andriamanitra dia maninona? Ho velona indray izy. Dia afamafo an'Andriamanitra fa marina zany. Faharoa dia hozy izy hoe ho sitrana ny nofo rehetra. Zany hoe raha mbola nofo amin'ny tenanao, raha mbola nofo no tsapanao amin'ny vatanao, renao, marary, mangirifiry, misy fifitosana, misy zavatra manaitaina, dia zao nambara amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ho sitrana izany. Haleluia, haleluia, amen. Voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Efesianina mikasika an'io anaran'i Jesosy io, dia zao ny voasoratra Efesianina toko voalohany ny 2:20. Dia hoy izy manao hoe ambony lavitra. Manina tsara ozy, ambony lavitra, tsy hoe ambony akaikikaiky, fa ambony lavitra. Ambony lavitra noho ninona? Noho ny fanapahana, fahefana, ny hery, ny fanjakana, ary ny anarana rehetra izay tononona. Ambony lavitra, ambony lavitra. Zany hoe ninona hery fantatrao, ninona renao hery miasa, dia mbola ambony lavitra noho zany. Ambony lavitra noho zany ny anaran'i Jesosy. Izany no azahoana antoka, izany no ananana finoana fa na inona zava-misy afaka ny oleviny zany androany noho ny anaran'i Jesosy. Afaka ny oleviny zany noho ny anaran'i Jesosy. Haleluia, haleluia. Hatramin'izay dia ohatran'ny fomba mahazatra, ary nataony olona fahazarana ny miteny Jesosy, Jesosy. Fa androany amin'ny laza marina aminao fa tena zava-dehibe ny hery hoentiny zany anaran'i Jesosy zany. Betsaka ny anarana izay azo tononona mety azahoana zavatra. Betsaka ny anarana izay mety fantatry ny olona mety azahoana zavatra, fa mbola ambony lavitra noho zany. Mbola ambony lavitra noho zany izay anarana fantatrao, izay manamboninahitra fantatrao. Mbola ambony lavitra noho zany, mbola ambony lavitra noho zany ny anaran'i Jesosy. Haleluia, haleluia, amen, amen. Misy ako lehibe amin'ny fiainantsika zany.
Hatramin'izay dia nety tsy ohatrany hoe re fotsiny ihany. Fa rehefa manomboka ambara aminao androany fa misy heriny izy io miaraka amin'izao fanambarako azy androany zao dia manomboka miatraikany amin'ny tenanao, miatraikany amin'ny vatanao, miatraikany amin'ny asanao rehetrarehetrany. Ny heriny zany anaran'i Jesosy izany. Ary izay no azahoana antoka ny hoe tsy ho tahaka ny diranao teto amin'ity toerana ity no ivoahanao eto androany. Tsy maintsy miova ny fiainanao, tsy maintsy miova ny fiainanao, tsy maintsy miova ny fiainantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleloja. Fa hafa mihitsy ho ihany anaran'i Jesosy ary tsy voa izao zany. Na mety mieritreritra indray isika tahaka ny filazan'ny sasany manao hoe taloha zany. Satria betsaka ny olona no mametraka fa taloha no mahery zany anaran'i Jesosy zany. Fa ankehitriny tsy mahery tsony zany, fa androany amin'ny maha-Pontin'Andriamanitra dia manamafy amintsika rehetrarehetra fa mahery ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Maninona hoe ny anaran'i Jesosy? Tsy vitany hoe mahery fa misy. Tsy hoe mahery fotsiny raha mahery manko mbola zavatra avy zany. Fa ozy izy hoe misy hery. Rehefa misy hery izy masy dia azo antoka tsara zany fa afaka hiditra an-tsehatra, afaka niasa eo amin'ny fiainana. Amen. Ary androany tsy tonga andany andro isika, tsy tonga andany fotoana isika. Betsaka ny asa tokony ho atao, betsaka ny raharaha tokony ho atao, fa nafohy fotoana antsika isika androany hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Za mino ary manana antoka fa isiako ny be dia be amin'ny fiainantsika ny anaran'i Jesosy izay ho resahana aminao androany. Halleloja. Dia hoy aho hoe tsy taloha araka ny filazan'ny sasany azy ihany no manana hery na afaka manao zavatra zany anaran'i Jesosy zany. Fa matoa izy miteny manao hoe na inona ataonareo. Nanomboka tamin'izany fotoana zany mandraka androany tsy miova zany teny zany. Atao ary tokony ho atao ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Betsaka ireto mpaninton'Andriamanitra tato anatin'ny Baiboly no natsapa fa misy akony be eo amin'ny fiainana ny fampiasana ny anaran'i Jesosy. Andeha tsy hijery ohatra vitsivitsy mba ahafahantsika androany andray zavatra. Mety efa reny ny sofinao, mety efa notoriny ireo mpaninton'Andriamanitra teny aloha, fa mety mbola tsy azonao tsara dia ozy ny toko manao hoe mahatsara anareo ny teny averina. Amen. Hitantsika tsara amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia ahitantsika ny tantaran'ilay lehilahy anankiray malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny. Lehilahy manina hoe tsy hoe nalemy tongotra satria nitaingina moto dia nienjery. Raha izany mbola azo eritreretina hoe tsabony zany dia sitrana. Tsy hoe nalemy tongotra satria nienjery avy eny an-davarangana. Fa voalaza tsara mihitsy hoe malemy hatrany an-kibon-dreniny. Zany hoe raha ny maha-olombelona dia maninona tsisy hevitra tsony zany. Raha ny maha-olombelona dia efa tsisy hevitra itsony zany ny hoe ho sitrana. Dia hoy ny filazan'ny sasany manao azy hoe voajanahary io, avy any an-kibon-dreniny io, izao mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra azy. Sy ny sisa, sy ny sisa. Samy manana fomba entiny ilazana azy ny olona. Fa ny zavatra hita aloha dia lehilahy nalemy hatrany an-kibon-dreniny. Tokotokony eo amin'ny 70 taona eo io lehilahy io. Ary ny androm-piainany dia nangataka. Ny androm-piainany dia ny fampiraharaha tamin'ny fianakaviana, ny fampiraharaha tamin'ny tovolahy mba haninona hibaby azy ho aiza ho eny amin'ilay vavahadiny tsara endrika mba hangataka fiantrano. Raha izany taona zany dia efa vola betsaka no azony teo. Efa vola betsaka no azony. Nandritra ny 70 taona izy nahazo vola. Araka ny fitenin'ny olona hoe efa manana client mihitsy angamba izy. Mpanome 100, mpanome 500, mpanome 1000, mpanome 2000. Raha ny vola azony isan'andro isaky ny mangataka atao amin'ny fotoana io,
raha ohatra ka natambatra efa migony zany, fa ny vola azony tsy nampitsangana amin'ny tombony ry havana. Ny vola azony tsy nampitsangana amin'ny tongony, na dia efa ray gony aza ny totaliny vola azony teo, tsy nitsangana ny tongony. Mba misy tsara fanahiny ray mba manamanana nanome kostara n'ity lehilahy malemy tongotra ity, fa fifaliana tapany ihany. Satria nahoana? Ny ambony ihany no azo anaovana. Fifaliana tapany, zany hoe ny famonjen'ny olona, tsy famonjena feno zany. Fa rehefa tonga tsy Jesosy. Loloha zavany resaka, tsy Jesosy ny tonga teo tamin'ny fotoana io, fa Petera sy John. Petera sy John ny tonga teo. Fa i Petera sy John nitondra sy manana lay anarana misy fahefana. Halleluja. Halleluja. Petera sy John ny tonga teo, fa tsy Jesosy ny tonga teo. Rehefa tonga teo Petera sy John dia nahita an'ilay lehilahy malemy tongotra. Ka hitanareo moa fa ny fanamin'ny mpanompon'Andriamanitra reny hafa mihitsy. Dia vao mijery ny olona dia any amin'iny ny vola. Ary marina zany, tena tompon'izy ireny. Halleluja. Halleluja. Amen. Nieritretra amin'izay lehilahy malemy tongotra fa reto lehilahy reto no tena me vola be indrindra. Efa netanetana ny fony ahazo vola be. Efa netanetana ny fanahany fa ahazo vola be. Fa tao anatin'izany, inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra niseho? Zao ny lazay ilay lehilahy n'Andriamanitra, mijere anay. Ary zao, inona ny antony petrahana eto? Dia hozy izy hoe mangataka vola. Dia zao ny valiny, tsy manana vola omenanao zahay. Ary tonga hita ianao manatrika izao fotoana izao, mihaino an'izao fandarana izao, tsy manana vola ho zaraina aminao zahay, fa manana kosa ilay anaran'i Jesosy, mahavany ny olana rehetra eo amin'ny fiainanao. Halleluja. Halleluja. Tsy manana vola fotsy na volamena omenanao zay, fa manana zay androany. Satria raha vola nomenanao, fifaliana tapany ihany tahaka ilay kostara nomena. Tsy manana vola fotsy, ka raha lehilahy be vava zany, satria tsy moana io lehilahy io fa malemy tongotra. Raha ohatra ka lehilahy be vava izy, vao nanomboka ny teny Petera tsy manana vola fotsy, dia mety ndana mandeha any. Satria fantatrao tsara fa vola ny andrasako eto. Fa i Petera sy John amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra azy dia resy lahatra fa nihery ny anaran'i Jesosy, dia afaka hanome vahaolana feno ho an'ity lehilahy malemy tongotra ity, ka hahatonga azy ho faly, ho fifaliana feno no entiny mody amin'ity androandroany ity. Androany ihany koa tian'Andriamanitra tsy ho fifaliana tapany no azonao, fa fifaliana feno no azonao. Raha hiala eto amin'ity toerana ity ianao, fifaliana feno no entinao mody tahaka ny lehilahy io. Halleluja. Satria tamin'ny fotoana io lehilahy io dia ambara amintsika rehetrarehetra, tsy nanakarana bantely intsony, tsy niantso tovolahy intsony hibaby azy rehefa hody ny arivony andro. Tsy nifampiraharaha tamin'ny olona intsony izy, fa naninona? Navita tena. Navita tena. Nanina ho izy? Wow! Noho ny anaran'i Jesosy dia mahavita tena ny olona tsirairay avy. Ka na dia izay nampifilafila azy hatramin'izay aza, tonga nanantona azy ka nanao hoe, fa ianao marina ve ity?
so dia mba tsy hainao ary ty mba hanontany iza ny anaranao fa izy nareo mipetraka be dia be ny mpanadiady tamin'izany fotoana izany satria tsy nino mihitsy ny zavatra nitranga ary rehefa ny tompony miasa tsy mampino ny olona ny zavatra mitranga satria ny an'Andriamanitra rehefa miasa ry havana dia afaka miasa eo no eo izy eo no eo izy tsy miandry Andriamanitra hoe mbola hanangana orinasa aloha hanamboatra ny orinareo na andraso aloha fampiraharaha amin'ny direktera amin'ny banky aloha mba hamana ny oara-bolanao io tsy ary havana eo no eo eo no eo eo no eo eo no eo afaka ny andray zavatra fa amin'Andriamanitra ny olona anio amin'izao sekondra izao amin'izao ora izao afaka mandray ny anjaranao avy amin'Andriamanitra ihany koa ianao halleloja Petera John raha nampiasa ny anaran'i Jesosy nahita fahombiazana fazadino fa betsaka ihany koa mbola te hianatra an'izany voalaza ny ten'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 nahitana olona izay resy lahatra mihitsy izy fa misy hery izany anaran'i Jesosy zany tena zavatra mba nataony izy nandray fanapahan-kevitra izy hoe lay Jesosy mampiasa andry Paoly dia inoko fa mba mampiasa ihany koa dia lasa izy nitady hoe aiza ho aiza no misy olona voafato ny demonia aiza ho aiza no misy olona voafato satana fa hitanay ny fomba fanaovan'ny Paoly azy tsy haiko tamin'izany na nitondrony tahaka an'io na nataony tahaka an'io na tsy haiko izay fomba nentin'ny Paoly namohana ny fanahy ratsy fa izy ireo ndray hevitra manao hoe indraindray Paoly ohatrany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ka zao ianao manao an'ilay ohatr' izao fa indraindray izy hitako mihitsy anankiray ihany nataony amin'ny anaran'i Jesosy dia alao iny anaovako azy satria izy nieritreitra fa zesta tahaka izany dia aresy azy ny fanahy ratsy na ny devoly dia ambara amin'tsika mazava tsara fa manana ny heriny manokana izy manana ny heriny manokana izy zay no mahatonga azy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Apokalypsy 12 any 17 nisy ady tany an-danitra zany hoe tany izy rehefa nanomboka nampiseho ny heriny napafantatra fa manana ny herina ihany koa izahay entinay miady entinay manohatra entinay mampahory entinay mampijaly entinay mitondra alahelo ho an'ny olona rehetrarehetra zay no mahatonga ny Jaona 10:10 milaza manao hoe izy dia tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana fa ho Jesosy sao avy mba hanana ny olona fiainana mba hanana ny olona fiainana mba hanana ny olona fiainana manana ny heriny manokana ny devoly ary reto olona ireto tsy nahalala an'izany tsy nahafantatra izany fa lay hetsika izay nataon'ny Paoly lay fanafahana izay nataon'ny Paoly amin'ny anaran'i Jesosy no hitany dia hoy izy hoe manonona an'izany koa verangaha tsy mba ho ay amin'ny anaran'i Jesosy ka nahita amin'izay izy lehilahy anankiray izay voafatry ny fanahy ratsy avy hatrany dia niazakazaka ahoana ilay fanaovana azy teo dia samy nanao izay fomba nanaovany azy teo dia nanomboka nanonona fa na fomba fanononana n'ilay anarana azy hafa mihitsy fanononana n'ilay anarana hafa mihitsy ahoana ny zavatra lazainy amin'ny anaran'i Jesosy zay torian'ny Paoly zany hoe tsy anazy fa
be deaibe ny mahalala zany anaran' Jesosy zany. Be deaibe ny mahafantatra zany anaran' Jesosy zany. Tahaka an'ireo rahalahy ireo, tahaka an'ireo namana ireo, fa netiny nanehoana azy dia fa nanaporofo sy manambara hoe tsy ananany akory ilay Jesosy, fa mba henony fotsiny, henony tany ho any hoe zany anaran' Jesosy zany ka tena enjany e, dia mba nampiasainy zany anaran' Jesosy zany. Kanjo tsy nahita vokatra izy. Zany hoe tsy ny olona rehetra zany no afaka hahita vokatra amin'ny fampiasana ny anaran' Jesosy. Tsy ny olona rehetra no afaka hahita vokatra. Tsy izay rehetra mahay manonona hoe amin'ny anaran' Jesosy no afaka hahita vokatra amin'izany anaran' Jesosy izany. Fa satria isika manantena, fa satria isika mino, fa raha ampiasan'izany anaran' Jesosy zany androany dia be deaibe ny zavatra iova eo amin'ny fiainantsika. Halleloja, halleloja. Ary mangataka amin'Andriamanitra androany mba ho tanteraka amin'izay rehetra manao amenina mafy zany aneo. Satria ny zavatra zaraina dia tsy ilaharana fa rombahana. Ary ny mpandrombaka dia maka azy antseriny. Ilay hery koa zany na io mandrombaka io azy dia nareo le mpatory ampitoerana rehetrarehetra reny tena mety aminareo dia mamonjy amin'ny enina maraina mivavaka. Fa isotra ny tompo aloha androany, fa tonga hita ianao androany, satria nahoana anafaka anao amin'izany Jesosy androany. Halleluja, halleluja. Mampahery ny fijona vavolombelona zay ataonareo, ary tena vao maika tena mampitrotra mihitsy zany hoe zany mihitsy e. Dia hozy izy le ranabavy anake pastera, za ke isan'ny le tena mpatory be pegora, fa rehefa ianao mitory teny tsy matory mihitsy ah. Halleluja. Engany mba ho tahaka zany daholo ny olona rehetrarehetra ao ah. Amen. Satria mahatonga le olona matory inge mbola devoly daholo mahatonga an'io e. Alainy le etaetan'le olona, foanany ny etaetan'le olona. Dia zao ny teneniny madamo, tonga eto ianao akainy. No zany aleo hitatatato eo zay hitatatata, aleo hiteny eo zay hiteny, fa ianao maka aina mba hahafanay mampijaly anao rehefa miala eto. Tambatambaziny le olona mba haninona tsy handray le zavatra ho zaraina. Amin'izay maninona rehefa miala eto dia nanany fahefana. Dia zao ny teniny rehefa tonga tsy ivelany atsy, efa vita tao am-piangonana ny fiadananao, fa atindray mifanohatra an'izany nanaovako anao. Ry havana aza manaiky ho fitahany devoly isika. Esory aza vela amely anao mihitsy koa aza na le teny nataon'ny olona manao hoe ka fotoana fakahana iny zao. Non, andro ny fanompony zao fa tsy fotoana fakahana iny zao. Dia afa-mafy an'Andriamanitra na famariny zany. Halleluja, halleluja, amen. Ya, araroto ny fotoana tahaka zao andraisanao fahasoavana. Tsy ny olona rehetra ho iaho no afaka midioka ny fahasoavana na misitraka ny fahasoavana avy amin'izany anaran'i Jesosy izany. Tsy izay rehetra mahalala ny anaran'i Jesosy, fa ny mpianatra aza ambara amintsika tamin'ny fotoan'andro, tsy anarany fa izy tenany mihitsy ny miaraka aminy, fa mbola nahatsapa fahasairanana, mbola nahatsapa fijaliana, mbola nahatsapa fahaverezan-kevitra. Voalaza ny Marka 4:4 zany, manomboka amin'ny 5:30. Miaraka tao Jesosy tao anatin'ny sambo kely. Tonga ny tafio-drivotra, tonga ny olana, tonga ny ady, tonga ny zavatra maro samihafa. Fa izy ireo tsy nahatsapa hoe misy Jesosy mahery eny ato amintsika. Izy ireo tsy nahatsapa hoe io Jesosy io ka ato amintsika.
fa dia nataony sy ny hoe za novetesina hoe alefa ianao mihira an'le hoe de mitsangana de mipetraka fa tsy misy, de mihodina fa tsy misy, de mikaroka fa tsy misy. Amin'ny fotoana mamonjy tena ny olona anankiray, ninona fahaizana, ninona fahalalany, dia zao ny valiny hoe tsy misy. Fa amin'ny fotoana ny olona anankiray mitodika ao amin'io Jesosy io, haleloia. Amin'ny fotoana ny olona anankiray mitodika ao amin'io Jesosy io, dia anomboka hita vokatra eo amin'ny fiainana izy. Jerefy tsara ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io e. Ny zavatra nitranga dia zao. Rehefa tonga le olana, tonga le ady, dia nanao zay fomba rehetrarehetra zareo, na kalapelina, na kakapoka, na kavili, namoaka an'ilay olana, tsy maintsy mivoaka ny olany amin'ny anarako. Tsy maintsy miva ny olany amin'ny anarako. Fa ninona ataonao amin'ny anaranao? Tsy misy. Tsy misy. Fa vao nanomboka tonga saina ny anankiray, mpampianatra maty isika, dia hoy ny tomponareo rery. Satria ny tompo tsy ho faty mihitsy, fa zay lavitry ny tompo ihany no maty. Maty isika nareo rery, satria ny tompo tsy anisany. Raha niletika io samy kely io, dia izy mbola natorosi ny Jesona ihany teo ambony ranomasina. Fa zareo maty tany. Soa ihany, fa tonga saina izy ireo, ato amintsika lay mahery, Jesosy no anarany. Ato amintsika lay mahery, Jesosy no anarany. Ary androany arivo, eto izy. Lay Jesosy namonjy ny mpianatra tamin'ny fotoana io, no amonjy anao ihany koa androany. Haleluya. Za am'izao ora sy fotoana zao, resy lahatra be mihitsy hoe manomboka efa mihetsika mihitsy Jesosy am'izao fotoana izao, mandamina ny totoana rehetrarehetra amin'ny fiainanao, any ampiasana rehetrarehetrany, any atokantrano rehetrarehetrany, any amin'ny zanakao rehetrarehetrany, any amin'ny vadinao rehetrarehetrany, any amin'ny fidiram-bolanao rehetrarehetrany, manomboka tena miasa Jesosy. Haleluya. Amen. Mino aho fa ho tanteraka mihitsy ilay hira manao hoe olona miavaka ianao, olona miavaka ianao e. Haleluya, haleluya. Misy rahalahy anankiray, zao ny teniny, pastera, zao izy tsy ho dia any an-tranonay intsony. Fa maninona ho vao miditry ny tanàna misy anay ao izy, tonga dia efa ketraka avy hatrany hoe inona indray ny zavatra hitranga. Tsy te ho dia antsony fa aloha za hanao plainte, zany hoe plainte tsy fidiny, tsy sietaeta io hoe za dia mangetaeta mba ho tonga amin'izany sehatry ny matianina izany. Tsy dia zany loatra, fa no ny ady atrehana any an-trano, dia anao plainte ozy, ka tsy hody antsony. Dia zao ny teniko taminy, mbola tianao vady aman-janaka ao sa tsy tianao? Tena tiako be zareo, fa vao miditra ao tanàna dia fa zavatra hafa mihitsy. Tena ampianariko azy, zao dia hody ianao, alohan'ny andananao mody vavaka ao anao dia aza miditra ao tanàna mihitsy aloha, fa avy ety lavitra ety ianao, roay daholo fa hitangorona ny devoly ny tanàna anareo. Dia anaovan'le devoly rasy tarehy ianao, dia lasa ny tanànanao tsy tianao. Zany hoe resy zany ianao, satria misy fanahy manohatra, misy fanahy mandrokanao ao amin'ny tanànanao. No zany, zao ny torohevitra omeko anao, tsy manana vola fotsiny ao volamena omenanao
fa ity ihany meko anao. Misy anarana mahery afaka ny mampandresy anao, afaka ny mahatafita anao, afaka ny ampiova ny tantara-piainanao. Ampiasao zany anaran'izany. Marina ve paster? Danao aho. Fa raha ohatra ka tsy mety le izy, raisiko ihany ianao anao plein temps. Lasa izy nanomboka nataony zany ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny tanako ny devoly, miala anareo, mandity anareo amin'ny anaran'i Jesosy aho. Za tsy toana tsy miala anareo, zao dia miala ingana amin'ny anaran'i Jesosy miala. Gaga izy. Rehefa tonga tao an-trano izy, inona ny zavatra tsapany voalohany? Tena zavatra tsy nataony vadiny nandritra amin'ny taona maro, nataony vadiny azy, tonga dia nahazo bizo izy. Netanetana ny fony, tsy hanao plein temps ndray aho. Fa naninona? Hita n'ilay secret. Ny herin'ny anaran'i Jesosy. Maro amintsika no misento, maro amintsika no mitomany, maro amintsika no fendrofendro ranomaso lava mandritry ny alina, tsisy fiadanana. Fa maninona? Nefa olona mietrehitra ary olona mahatsapa hoe nandray an' Jesosy, manana an' Jesosy. Fa ny olana tsy mampiasa ny anaran'i Jesosy. Ndraindray dia mionona fotsiny efa manana an' Jesosy ahy. Tsy hitany ve izao problemako izao? Hitany io. Tena hitany io. Vao niainga avany ny devoly nitondra an'ilay olana dia efa hitany. Vao nanomboka nanao an'ilay action rehefa avaly dia efa hitany. Manomboka mitomany ianao dia efa hitany. Fa ozy efa nomeko anareo ny fahefana. Tsy any amin'i Jesosy tsony le fahefana. Efa nomeko anareo le fahefana. Hoentinareo mandresy ny rehetra. Halleluja. Aiza le fahefana? Iza manana an'izany fahefana izany manaketony. Androany afaka mampiasa an'izany fahefana izany ianao. Dia hiova ny tantaranao, hiova ny fiainanao rehetrarehetra. Halleluja. Amen. Ho anareo izay mbola tsy nahatsapa nandray an'izany, tia ny torohevitra omena anareo. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko voalohany 9:12 manao hoe: koa izay rehetra nandray azy dia omeny hery. Amen. Aloha tsy resahana le zanak'Andriamanitra. Satria tsy le zanak'Andriamanitra ny mahamaika zao, fa ny fampiasana an'ilay hery. Ny olona anankiray vao manomboka mandray fanapahan-kevitra mandray an' Jesosy, dia ny soratra voalohany ao amin'ilay bokim-piangonana tompoko dia tsy hoe zanak'Andriamanitra, fa lehilahy miavaka, vehivavy miavaka. Vao manomboka mandray an' Jesosy ianao dia olona miavaka. Satria nahoana? Nomena hery. Io hery io ery ambany ery misy fanamariana ny hoe fahefana. Halleluja. Zany hoe vao mandray an' Jesosy zany ianao dia ny zavatra omenanao voalohany dia fahefana. Ny antony dia zao: ny olona anankiray mbola tsy nampiasa fahefana tamin'ny fiainany, tsy azo ekena ho zanak'Andriamanitra. Inona hoe ny olona anankiray izay nandray an'ilay fahefana ka mbola tsy nampiasa an'ilay fahefana teo amin'ny tenany, tsy azo ekena ho zanak'Andriamanitra. Satria ny firafitra le izy dia ny hoe omena hery aloha le olona, avy eo izay vao tonga zanak'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia ny hoe nomena le hery mba hampiasainy aloha amin'ilay tenany, ilay tenany izay voafatotry ny fahotana teo aloha, ilay tenany izay voafatotry satana teo aloha, dia maninona? Mila fanafahana aloha izy. Satria mazava ny tenin'Andriamanitra voalaza ao amin'ny Marka 4:17 izay. Zao ny tenin'Andriamanitra hoe: ary rehefa tsangana tamin'ny marainy andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy,
dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoamy démoni fito izy. Zany hoe rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy, ny olona niona ny voalohany dia olona namoany na olona afaka tamin'ny famatoran'ny démoni. Ino tsara? Ho any an-danitra isika. Taova amen. Halleluja. Ho any an-danitra isika. Noho zany fantatsika tsara fa io vehivavy io, za mba nanontany tena hoe fa maninona re tsy mba tany amin'ny Petera izy no niseho voalohany? Fa maninona tsy mba tany amin'ny Jaune izy no niseho voalohany? Fa maninona dia ity vehivavy ity no nisehony voalohany? Satria izy te hanaporofo fa ny olona afaka no afaka mihaona amin'ny ratsy izay. Ary zany no tokony hampangetahetanao androany. Angetaheta fanafahana. Satria ny fiainana eto ane vita foana eto miaraka amin'ny Tompo fa le ho avintsika ratsy izay mba manahoana. Androany rehefa atao am-piangonana nge tsy fantatra intsony hoe, satria le fiteny atao am-piangonana hafa, le fiteny miaraka amin'ny olona hafa ny ivelany hafa, dia tsy hita intsony izay entina hitsarana hoe raha zany ho anontaniana an-danitra hoe iza daholo ny tianao hiditra any an-danitra amin'ny teny tonga ny vavaka ireny, dia ozako hoe izy rehetra. Fa ny Tompo mahalala ny azy izy, ary ny fomba hafantarany azy dia olona nandray fanafahana. Tonga tamin'ny fanafahana. Io vehivavy io démoni fito ny tao aminy, fa nivoaka zany ary nahafaly ny Tompo niona taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Noho zany, ho anareo izay mbola tsy tapa-kevitra, ho anareo izay mety vaovao, samba no mandray zao afatra Andriamanitra izao, mbola tsy resy lahatra mihitsy ianao hoe nisy fotoana nandraisanao an'io Jesosy io, nandraisanao an'io hery io, nitafianao ka nafahanao nanana izany. Androany manasanao, atolory an Jesosy ny fiainanao, ome ho an Jesosy ny fiainanao. Aza mipetraka ho mahalala ny anarany fotsiny ianao, fa ataovy azo antoka manana azy ianao. Ataovy azo antoka fa manana azy ianao. Fa retina azo antoka fa manana azy ianao, dia inona sy azo antoka fa amin'ity androany ity dia hisiako lehibe eo amin'ny fiainantsika ny herin'ny ny anaran'i Jesosy izay resantsika androany izao. Halleluja. Halleluja. Amen. Sakana anankiray faharoa, eo le hoe mahalala ny anaran'i Jesosy fa izy tsy manana n'ilay fahefana ary tsy mitafy an'ilay izy. Fa faharoa dia hozy izy, zao ny teniny amin'ny Jaune 4:9 manao hoe fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny olona afaka ny ahita zany voninahitr'Andriamanitra zany na mahay manonona ny anaran'i Jesosy aza tompoko ao, rehefa tsy mipetraka ny finoana, rehefa tsy hananatsika ny finoana, dia zava-poana sy tonga resabe ihany ny resaka ataotsika. Za resy lahatra nisy tantara tahaka izao tany amin'ny tanàna anankiray izay nitokananay ny vavaka, voatsela fa tamin'ity herinandro ity. Dia rehefa ny vavaka tao zahay nandritra ny andro vitsivitsy, dia tao aorianan'iny nanantanteraka fotoam-bavaka lehibe teo amin'io tanàna io. Dia akory fahagagana fa tanteraka mihitsy, ary zay ny tena nanako finoana hoe tsy tamin'izany andro zany ihany Jesosy ny miasa, no batain'ny olona miaraka amin'ny fandriana avy any ity vehivavy ity. Ary izy nobataina miaraka amin'ny fandriana aza mbola tena ifampitazomana satria mijaly mihitsy zareo ny batazy avy any. Dia nentina tao am-piangonana, dia gaga hoe fa ahoana moa zany ty olona ity. Dia nitantara hoe zao avy mahazo azy, zao avy fa nentina tany amin'ny dokotera izy, fa ny fanafody efa tsisy hevitra intsony. Dokotera efa nalaza hoe hoety mody, dia efa nentina nody izy, dia efa ny fanafody efa nentina nitety an'izao fa dia io izy io mijaly be io. Fa za ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluja.
tena nana finoana be mihitsy ary lay olona mitondra azy ko nanana finoana be hoe ianao vao mahita zany pastera koko zany tonga de sitrany ianao. Alleloia. Zany hoe vao niainga avany atokantrano izy efa namboleny reto olona reto ny finoana tao aminy. Fa nambolena ny finoana dia akory ny fahagagana. Tsy de nisy ninona be nataoko akory teo. Tsisy délivrance be de natao akory teo. Nefa de efa nalohan'ny dokotera zany, efa nahiriko zany, efa tsisy hevitra ntsony ny fanafody rehetrarehetra. Halleloia. Fa nijoro teo amin'ilay fandriana dia zao noteniko tamin'ny ranabavy, tapa-kevitra ho an'i Jesosy ve ianao? Androany tena vonina nokatra ny fona ho an'i Jesosy ve ianao? Tena vonina pastera mijaly ane ahy, raha zany no ahavotra ataoko zany. Eny ary, avereny zao vavaka zao, nataoko namerina vavaka izy. Tena ataovany fonao rehetra mihitsy. Dia mivavaka zay, sady nitomany gogobo le ranabavy, namerina n'le vavaka. Vao vita ny vavaka, dia zao noteniko tamin'ny sitrany ianao, fifanamindra fo taminao Jesosy. Mitsangana fa sitrany ianao. Ho an'ny tompony voninahitra. Fa nentina tamin'ny fandrina izy niditra teo, fa nivoaka teo izy, niteran Jesosy! Niteran Jesosy! Halleluia! Ary zany no ananako antoka androany manao hoe ianao io olona miavaka ianao. Tsy tahaka nidiranao teo nivanao eo androany. Amin'izao ora sy fotoana izao efa miadinao amin'ny tompo efa manao zavatra rehetrarehetra ho an'ny fiainanao izy. Fa ianao mila mino ianao androany. Fa misy heriny ny anarany Jesosy resako aminao io. Amen. Amen. Halleluia. Akoatran'izany fahagagana maro natao amin'ny tompo. Alohan'ny nialako tao amin'ilay tanàna, satria tsy maintsy niala tany satria niantso apapa hoe makaty ianao amin'ny alahady arivo. Halleluia. Dia niala tany amin'ny tanàna io na dia mbola tokony toy mivavaka azy aloha, dia hozy ako matsaindray toy satria indray amin'ny herinandro e. Halleluia. Fa mbola andelo izara fahasoavana satria misy olona tian'Andriamanitra indray izany eto androany. Misy olona tian'Andriamanitra indray izany eto androany. Halleluia. Amen. Ka ny zavatra nataon'ny tompo tamin'izany ranabavy zany ho ataon'ny tompo aminao ihany koa. Halleluia. Halleluia. Tapony hevitra zany. Raha vaovaonao manarika an'izao fotoana izao, sokafo ny fonao dia teneno Jesosy, tena mila anao tsy vitako ny fiainako, fa tena mila anao tena mila anao ianao mety efa ela tamin'ny fanompona ianao, efa tena ozy ianao hoe raha ohatra ka hiteniny taonanao anao pastera dia tena hoe tamin'izao anan'olo tena ohatra niarakaraka iantsika tsy maninona, na dia zokiko ihany koa azy ianao tsy maninona, fa hoy aho hoe andao androany avaozy le fiarahanao amin'i Jesosy. Satria maro amin'ny olona ne fiarahana amin'io Jesosy efa lasa fombafomba sisy. Na mivavaka maraina dia araka ny tenin'Andriamanitra hotahina raha voka hotahina raha miditra. Efa tsy ao tsony le fifamatorana amin'i Jesosy mahavita ny zavatra rehetra amin'ny fiainana. Arakaraky ny andana fotoana, arakaraky ny andana fotoana, miamlatsaka ny fiainam-panahy. Androany, andao hitsangana e! Androany, andao hitsangana e! Androany, andao hitsangana e! Velomy ao anatinao Jesosy. Fa nahatonga ny mpianatra tsy afaka atao anatin'ny olana satria Jesosy matory mitao aminy. Zany hoe manana an Jesosy ihany izy, fa Jesosy matory mitao aminy. Mba anontany ianao Jesosy manahoana? Jesosy manahoana no ao aminao ao zao? Jesosy manahoana no ao aminao ao zao? Fa androany mino fa raha mitendroany ity ianao amohan Jesosy eo amin'ny fiainanao, ho foazin'Andriamanitra ny fitahiana rehetra, ho foazin'Andriamanitra ny valim-bavaka rehetra, ho foazin'Andriamanitra ireo nampisentosento anao rehetra, ka hatonga anao hifaly sy hirava arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra amarana antsika azy. Halleluia. Inona ny zavatra nitranga amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 andininy 9. Zao zavatra nitranga. Ary ny vahoaka betsaka dia ndray hevitra iaino izay lazain'ny Filipo. Raha n'Andreasy sy nahita ny fahagagana nataony.
fa ny fanay maloto niantso tamin'ny femahery dia nivoaka tamin'ny maro izay nanana azy ary maro marary ny paralysisa sy ny mandringa nositraniny dia nisy fifaliana lehibe. Wow, dia nisy fifaliana lehibe. Nagaga hoe fa naninona sy tokony io ve ny voaloha hoe dia nisy fifaliana lehibe fa nisy fitoriana tao. Fa ozy izy manao hoe rehefa nanomboka liana ny olona, rehefa nanomboka nakatoa ny olona, rehefa nanomboka velom-pinoana ny olona, rehefa nanomboka tena finoana atao anatin'ny olona, na nireny fitoriana izay natao, dia nisy akon'izany. Dia nisy akon'izany. Marary sitrana, nanana olana ny va, ny fofatony demonia afaka. Satria nahoana? Neny olona. Izany no hitranga eto androany. Izany no hitranga eto androany. Haleluya! Raha mino ianao dia ho tanteraka aminao zany. Raha mino ianao ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Haleluya! Ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Tranga ny zavatra maro. Ary ho amanokana dia tsy mitsahatra aho mijoro vavolombelona amin'ny olona rehetra. Raha ny fitaomana, raha ny vavan'ny olona, resaka ataon'ny olona, ary eo matetika no anisan'ny tena manimba ny anaran'i Jesosy sy ny hery ny anaran'i Jesosy. Ny olona, feon'olona. Dia hoy ako aminao, ny olona tsy maintsy miteny foana. Manana ianao mpakara. Mahantra ianao mpangalatra koa. Izany hoe tsy maintsy miteny foana ny olona fa aza izay vavan'ny olona no hanombanao ny fiainam-panahinao. Fa mandrosoa ianao, mahireza ianao raha lasa ianabavy. Dao hiara-hitsangantsika rehetrarehetra eo am-pitsanganantsika, hanomboka tena amerina indray ka ilaza manao hoe Jesosy eo reko ny teninao androany, ary matahotra fa sao dia Jesosy matory tokoa ary no ato amiko ato androany. Velomitra ianao, mifoaza atao anatiko ato ianao, manomboka mivavay ianao, dia manomboka jereo ny tenanao, manomboka ampitiro amin'ny fiainanao. Raha vaovao ianao tonga eto androany, raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha ohatra ka efa ela tamin'ny fanompona ianao, avao izy izany fa tianao Jesosy, tena tianao izy. Vavaka isika, samy mivavaka amin'ny fony rehetra, samy mivavaka amin'ny fony rehetra. Haleluya. 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 Jesus. Sotranao, sotranao. Sotranao. Sotra tumpo. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Reo tranga rehetra izay niseho tamin'ny andron'ny apôstôly dia tranga iseho eto amin'ity toeranyity androany. Ho sitana ny marary, hivoaka ny demonia, sy rehetrarehetra maty ara-panahy ho velona indray. Ny anaran'i Jesosy. Aoka hisy fiverenana amin'Andriamanitra matanjaka ao anatinao. Aoka hisy fiverenana amin'Andriamanitra mahery ao anatinao. Izany indrindra Jesosy. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ambony lavitra noho ny anarana rehetra izay tononona. Ambony lavitra noho ny fahefana rehetra izay miasa. Ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Mino izany izay androany. Mino izany izay androany. Haleluya. Haleluya. Sotra Jesosy. Angina isika amin'izao fotoana izao. Tazomy firaisanao amin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa tena mifamatotra amin'ny tsara ianao dia afaka ny ahita vokatra eo no eo ianao.
tahaka ny Peterus zao nahita vokatra teo no eo izy rehefa napiasa ny anaran'i Jesosy. Inona no zavatra manahiran-tsaina anao? Inona no aretina mety mampahory anao androany? Tsy miandry rapitso, tsy miandry rafakapitso. Mpanompon'Andriamanitra milaza aminao. Olona maro nefa nahitako izany. Ny tenako izao vavolombelona izany. Fa rehefa hiasa ny Tompo, tsy misy masakana. Ny fitahiana ho ataon'Andriamanitra izany. Fandresena ho ataon'Andriamanitra izany. Fa voalohany indrindra, mba hananatsika antoka eo amin'i Jesosy ratra izay, andao isika hitodika amin'ny tenantsika, hanafaka ny tenantsika. So dia mbola misy fanahy mamitaka ao anatinao, mametsifetsy ianao, ka mametraka anao anarana fotsiny kristianina, fa tsy misy antoka ao amin'ny fiainana mandrakizay. Androany, sitrak'Andriamanitra isika rehetra izao. Tsy ho tafita amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany fotsiny ihany, fa ho tafita amin'ny fiaviany eny amin'ny rao alanitra. Mba mangetaheta an'izany ve ianao? Mba maniry an'izany zavatra izany ve ianao? Apetrao ny fonao ny tananao androany. Fa tsy zakany devoly ao anatinao izany. Tanana misy fahefana iny, tanana misy hery iny. Tsy zakan'ilay fanahy ratsy izay mba mitaka anao hatramin'izay. Vao manomboka mipetraka amin'ny vatanao fotsiny ny tananao, dia manomboka mahatsapa zavatra miovitrovotra any anatin'ny tenanao ianao. Misy zavatra matahotra raha mitonga ao anatinao ao. Io le fanahy ivoaka io androany. Io le fanahy ratsy hiala io androany. Tsy azony io ampahoriana intsony ianao, tsy azony io ampijaliana intsony ianao, tsy azony azomina intsony ianao. Tonga ny fotoana androany, naniraka eto Jesosy, mba fitaovana anankiray hitahina ny fiainanao. Lasa reko fa miasa eto ny herin'Andriamanitra. Reko fa miasa eto ny herin'Andriamanitra. Ary amin'izao ora sekondra izao, fotoana hivoany, fotoana hialany, tsy afahany mamitaka anao intsony, amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa mivoay ianareo, mbarazaka mivoaka tao. Tsy mahazaka an'izany ianao. Tsy zakanao izany herin'Andriamanitra izany. Tsy mahazaka an'izany herin'Andriamanitra miasa eto izany ianao. Tsy maintsy miala, tsy maintsy miala. Na hafiriana na hafiriana, mipetrahanao tao, na mitsahanao tao, tratrenao androany. Tsy maintsy mivoaka. Efa tsy milanao tsony io rahalahy io. Efa tsy milanao tsony io ranabavy io. Noho izany, misokatra ny varavarana. Lasa ianao, lasa, lasa hoa, amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa, mivoaka, mivoaka. Ianao foana nampahorezatra amin'izay. Mody nahilika ao tany amin'ny vadiny, mody nahilika ao tany amin'ny zanany, kanefa tena ianao no mampahory azy ao anatiny io. Zao ianao dia mivoa tao. Zao ianao dia mivoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa. Raiso ny fanafahana. Enonao mihitsy amin'izao fotoana izao, tahaka ny fiasan'ny fanahy masina, afo mipetraka teny ambony lohan'ny olona, tahaka izany ny herin'ny fanafahana izay eto amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Atsapa izany ianao, izay mangetaheta rehetrarehetra, ho afaka izy androany. Mangetaheta rehetrarehetra, ho afaka izy androany. Ho afaka izy androany.
amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Am'izay namitany devoly ianao zay, na mety fetseny ianao, fa nio tsisy hevitra intsony, misaraka aminy amin'ny anaran Jesosy. Sarako amin'io rahalahy io ianao devoly, sarako amin'io ranabavy io ianao, amin'ny anaran Jesosy. Mampisaraka anareo androany amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Zay, alefa toy mandeha alefa miva amin'ny anaran Jesosy. Halleluja. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Enao ndray ka tsy mahajanonao tsony ianao, tsy mahazaka an'izany herin'Andriamanitra miasa ao amin'io anabavy io zany ianao, tsy mahazaka an'izany herin'Andriamanitra miasa ao anatin'io rahalahy io zany ianao. Tsy maintsy leo moninao ianao, tsy maintsy. Ary amin'ny maha-panoton'Andriamanitra manampy azy amin'izao sekondro zao, amin'ny anaran Jesosy, amin'ny herin'ny anaran Jesosy. Ravaravaiko ny asanao, ravaravaiko ny planinanao rehetra, ravaravaiko ny programmanao rehetra, amin'ny anaran Jesosy. Tsy misy tanteraka amin'io rahalahy io, tsy misy tanteraka amin'io anabavy io ny programa ratsy rehetra Satana, fa androany rava ny anaran Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Ianao mahatonga tsy afatrosa io, tsy izany tsy mahay mitantana ary devoly, fa ianao mihitsy ny mamatotra azy amin'io trosa io. Za mandidy ianao amin'ny anaran Jesosy, amin'izao ora izao, amin'izao sekondra izao, mandidy ianao ary fanano trosa, mivay ianao. Fanano fahasairana, mitondra alahelo, favesarana, ranomaso lava, fisetona lava. Anio ny ora farany, tsy maintsy elanao aminy, tsy maintsy misaraka aminy ianao, amin'ny anaran Jesosy, amin'ny anaran Jesosy. Mivay ianao. Halleluja. Halleluja. Misaotra anao Jesosy, misaotra Jesosy. Anova ny tantaran'ny fiangonana ianao, anova ny tantaran'ny fiangonana ianao, amin'ny anaran Jesosy. Iova ny fianam-panany tsiray avy, tonga lehilahy mahery, tonga vehivavy mahery, mpandravarava ny asan'ny Satana, manana fahefana dia ny anaran Jesosy. Halleluja. Misandraty ianao ry avy indrindra amin'izao fotoana izao, raha misy fivotosanao amin'ny tenanao ao, zao ora izao, zao sekondra izao no tonga eto ny fanasitranana izany. Apetrao amin'ilay faritra misy fivotosana ny tananao, fa tonga ilay fanasitranana ray izany amin'ny anaran Jesosy. Halleluja. Zany mihitsy Jesosy. Halleluja. Nizany izy novanginy Satana ary nolazainy sy noreseny lahatra fa misy kansera ao aminao, apetrao ambony lohanao ny tananao, fa amin'izao sekondra izao hiala izany amin'ny anaran Jesosy. Levony zany, sitany ianao amin'ny anaran Jesosy. Ho anareo izay hatramin'izay nampitahoriny Satana, lazainy fa misy tension ianao, lainga ny devoly zany. Androany manafaka anao Jesosy,
manafaka anao Jesosy. Zany famatorana nataony Satana amin'ny sainao zany, androany vaako zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ninona lainga nataon'ny devoly ao amin'ny sainao, fa any zany mihiary amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafahana. Halleluja. Asandrato ny tananao, aoka hijery ny lanitra ianao, ka hiravo amin'Andriamanitra. Fa matoa mbola sitraka Andriamanitra ny havelomanao, dia mbola manana anjara fitahiana ianao. Ho an'ireo tsy manana anjara fitahiana ao amin'izany intsony, nefa nalain'Andriamanitra, no esorin'Andriamanitra, fa ianao mbola nomeny tombonandro, mbola tia no hafahana, ho avaozina ny fiainanao. Raisany misaoran'Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Misaotra Tompo, misaotra, halleluja. Misaotra Jesosy. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Misaotra Jesosy. Halleluja. 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 Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Halleluja, halleluja. Piranao zay Andriamanitra.
fiatanana mafy voninahitra ao an'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia! Fa satria tsika olona afaka andao tsy mitsitsaka, andao tsy mijery ary amafisitsika fa mbola mahery ny anaran'i Jesosy. Sady zany ve tena imamanao hoe mahery ny anaran'i Jesosy, mahery ny anaran'i Jesosy. Laha tsy mijery Jesosy.
Sotoavant fianitetra. Samiara makamiara tokoa. Misaotra tompo isika amin'ny nampahafantaranatsika fahefana Jesosy. Halleluia. Mino etsika fahefana andriaisanao naiza naiza. Andriaisanao naiza naiza. Deo tsika tsagana misaotra ny tompo. Misaotra ry tompo Andriamanitra tsy to. Ny Andriamanitra gaga. Vita ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay. Fantatrainy maro fa fampiasana ny Jesosy amin'ny folo dia hitondranay fandresena misy ary dia resy aonay ny Jesosy. Ny olana ravinahitra anay ny anarana Jesosy. Makasitrasy mamefinahitra anao zahay. Halleluia. Amen.